Martsa, mopera Rahajarizafy. Pretra Zezohita, mpanoratra, mpandalina ny teny sy ny fahendrena malagasy, akademisiana i mopera Rahajarizafy. Antoine de Padoue Rahajarizafy no tena anarany. Teraka tao Antananarivo ny 7 aprily 1790. Ny sekoly frera tao Andohalo no isan'ireo sekoly namolavola azy teo anelanelan'ny taona 1790 hatramin'ny 1790. Efa nianatra tao amin'ny collège masina misely Amparibe ihany koa ny taona 1790. Niditra teo amin'ny seminaire Zandry ny Ambohipo ny taona 1790. Teo amin'ny 20 taona no nohamasina ho pretra ity olo malaza ity ny taona 1790. Maro ireo andraikitra nosahaniny teto Madagascar, ankoatra ny mahapretra azy dia sady mpampianatra izy no nanabe ny tanora. Malagasy voalohany ny andraikitra ny collège masina misely Amparibe, efa lehibe ny petit séminaire ihany koa ny tenany ka izy no malagasy voalohany nisana izany andraikitra izany. Curé tao amin'ny paroasy Ambatonilita sy Faravohatra ary lehibe mpiadidy ny fikambanan'ny Zezohita teto Madagasikara ny taona 1790. Amin'ny mampanoratra ny mopera Rahajarizafy dia maro ireo boky efa navoakany ary ny ankamaroan'izy ireny dia nampiasain'ny mpianatra toy ny anatra nentin-drazana, ny ombalahy be maso, philosophie malagasy, essai sur la grammaire malgache, ny kabary. Ny roa Martsa 1790 no nodimandry mopera Rahajarizafy, grand philosophe, maty namela mamo amin'ny taranaka malagasy teo amin'ny asa soratra maro nosoratany. Roa Martsa 2024, fionan'ny ankolafy 3, Ratsiraka, Ravalomanana ary Zafy Albera teny amin'ny Villa Elisabeth. Ny firosoana amin'ny tetezamita tena izy no votoantin'ny fionana tamin'izany fotoana izany.